Zay no mahakasika n'indry fa maro dia maro ny olana sedrain'ny orinasa JIRAMA nisy ny sosokevitra avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana mba hahafahan'ny jiro sy rano malagasy mihodina araka ny tokony ho izy. Ny taona 13 dia nahatratra 15 amin'ny daty ny chiffre d'affaires ny JIRAMA dia natokana ho fandaniana amin'ny resaka solika. Raha ny sosokevitry ny tahirim-bolam-panjakana dia tokony fiolona no ampiasaina amin'ny famokarana ny herinaratra fa tsy ny gazoil. Fiolona 3 tapitrisa litatra dia ahafahana mamokatra herinaratra 3.4 ariary mégawattheure ary 9 miliara ariary ny saran'ny famokarana izany. Ny gazoil 3 tapitrisa litatra nefa dia tsy mahazo afa-tsy herinaratra 1 ariary mégawattheure ary 7 miliara ariary no ilaina amin'izany. Raha toka tsy nampiasa afa-tsy fiolona ny JIRAMA dia nisy ny vola nipetraka na ahafahana nanamboatra centrale électrique sy nanafoana ny olana eo amin'ny resaka délestage. Raha nitatitra izay navoaka ny tahirim-bolam-panjakana dia misy ihany koa ny vokatra tsy amidy na ny production invendue eo anivon'ny JIRAMA. Ny taona 13 dia 9 sy 5 sy 4 tapitrisa mégawattheure ny vokatry ny JIRAMA ary 3 tamin'izy ireo dia tsy nampiasaina. Ny fahaverezana misy raha ny fanazaviana avy amin'ny JIRAMA dia vokatry ny fahaverezana eo amin'ny fitaterana tsy tokony hitangana be anefa izany fahaverezana izany raha ny hevitry ny tahirim-bolam-panjakana. Mba hanarenana ny JIRAMA dia ilaina koa ny fanavaozana ny sata mifehy azy izay tokony lahatra amin'ireo fepetra voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy ireo orinasa antsoina hoe société commerciale. Ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanan'ny JIRAMA dia tsy tokony atao amin'ny alalan'ny didim-panjakana intsony fa mandritry ny fivoriam-be mba aleotena izany filakevim-pitantanana izany avita azy ary hanao ny asany araka ny tokony ho izy.